Fa androany ihany koa dia namoaka ny tasitra manoloana ny fizotry ny fifidianana izay nitanterahana omaly ny vondrony firenena mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay ho an'ity vondrona ity dia nizotra ampilaminana ny fifidianana izay nitanterahina omaly. Volana voavy eo amin'ny sariny tsiry Rakotarsan. Na nisy olana ara-teknika sy ara-pitaovana aza dia nizotra ampilaminana sy tao anatin'ny mangara araha ihany tamin'ny ankapobeny ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka araka ny fijerin'ny mpanara-mason'ny fifidianana azy avy eo amin'ny OIF. Androany dia nanao antso avy ny kandida roa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo mba hanaja ny zotra mpifidianana ary hanaja ny valin'izany ihany koa. Nos observateurs ont pu accomplir leur mission d'observation sans difficulté, avec le soutien des différentes autorités et du peuple malgache. Je tiens à le souligner. Comme vous le savez, l'OIF s'est engagé en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel à Madagascar. Les actions de la francophonie se sont en particulier concentrées depuis novembre 2009 sur l'accompagnement de la préparation des élections de sortie de crise. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle le 25 octobre dernier, l'OIF a poursuivi son dialogue avec les principales institutions électorales malgaches et son appui à l'observation nationale. Ny OIF izay nandefa mpanarana soa miisa valo amby telopolo ary nijery ny zava-nisy tamin'ny bureau fandratsam-bato miisa efajato ao anatin'ny faritra roa ambin'ny folo. Nosoritany ireo ary fa misy ny ezaka tokony tanterahany Madagasikara mikasika ny fanomanana fifidianana. Nisy indrindra ihany koa ny sosokevitra naroson'izy ireo ka anisan'izany ny tokony hametrahana komisiona mahaleotena misahana ny fifidianana maharitra eto Madagasikara, ny tokony hametrahana lalàna mazava momba ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana, mitahaka ihany koa ny tokony hametrahana rafitra sy miankina mandritra ny asa fanao gazety sy ny fampalalam-baovao ny OIF ary farany dia mandroso sosokevitra ny tokony ampitomboina ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny lafiny politika. Androany no namohan'ny OIF tao anatrehan'ny filoana androm-panjakana samihafa ny mpanelana avy amin'ny SADC ny masovovainy miasa eto amintsika ary ny mpanao gazety ireo tatitra ireo.